Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ifandrianarana era-panafikatra ity alarobia faharoa ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko fafito ambin'ny folo. Genesisy toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hajanona amin'ny andininy fahavalo. Genesisy toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa 9 taona Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe: izaho no Andriamanitra tsy toa. Mandehana eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Fa izaho hanao ny fanekeko amiko sy ho aminao ary hamaro anao indrindra. Dia niankohoka Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe: raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama, satria efa nataoko rain'ny firenena maro ianao. Dia maro ny taranakao indrindra ka ataoko ho firenena maro ianao. Ary hisy mpanjaka iseho avy aminao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara-mandimby. Ny fanekena ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby ianao ao. Ary omeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho andriamaniny aho. Ray Masina manomasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ho fahamarinana. Amen. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama no asehon'ity Genesisy toko fafito ambin'ny folo ity. Teo amin'ny tantaran'ny testamenta taloha na teo amin'ny tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia misy karazana fanekena maro. Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama atao hoe berita adamika, izany hoe berita moa dia fanekena nevina amin'ny teny hebreo. Nisy ny fanekena nafanaovan'Andriamanitra tamin'ny Adama, ny fanekena nafanaovan'Andriamanitra tamin'ny Noa, tsaroantsika tsara hoe tsy handrava ny tany intsony Andriamanitra. Ny arc-en-ciel no anankiray amin'izay famantarana ny amin'ny ny havany iny zany, famantarana ny amin'ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Noa. Fanekena izay nahatratra ny zavaboary, fitahiana, fiarovana ny zavaboary. Nisy ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay hitantsika eto ambany maso. Ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy na ny berita mozaika. Ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Davida ary ny fanekena vaovao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Misy karazam-panekena be dia be amin'ny zavatra masina testamenta taloha moa misy maro. Fa izay mampiavaka ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ka nofikiriny zanak'Israely mafy. Satria ny fanekena fanaovana tamin'ny Davida tsy voazo ny zanak'Israely. Ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tsy voazo ny zanak'Israely, ny didy folo, ny lalàna. Fa ny fanekena nofikiriny zanak'Israely mafy dia ny fanekena fanaovana tamin'ny Abrahama. Inona moa mampiavaka ny fanekena fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Faneken'ny finoana. Tsy nisy mihitsy zavatra fepetra nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa ny hoe miala ianao amin'ny taninao dia avia anaraka ary ataoko finoana, ataoko ho tonga firenena lehibe ianao. Io antsoina hoe berita abrahamika io nofikiriny zanak'Israely tany amin'ny fahababony izy dia nifikitra tamin'ny, satria tsaroany fa tsy nohanjainy ny fanekena tamin'ny andron'ny Mosesy. Lalàn'ny Mosesy tsy nanjainy. Tsy nanjainy koa ny fanekena tamin'ny andron'ny Davida, satria nivadika izy, lasa niady fanjakana, ny zara roa ny fanjakana, tsy nakatoy ny faneken'ny Davida. Ny apahany tamin'ny fanjakana valatra fa tonga nanao firenena hafa manokana, tsy nanjaina koa ny faneken'ny Davida.
tsy najaina ny fanekena tamin'ny Mosesy de nino io fikiriny zanak'Israely mandraky ty ny androany raha mbola atao hoe zanak'Israely ny firenena Israely ihany de zao io berita Abrahamika io filazana amin'Andriamanitra hoe taranaky Abrahama ange zahay nanao fanekena tamin'ny razanay ianao tamin'ny Abrahama razanay fa ahitay anay dia io fanekena io ara no zara mofinainao atsika amin'ity andro ity fanekeny ny finoana fanekeny zay nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama finoana fotsiny zao raha ohatra ka mijery tsika ao amin'ny tantara amin'ny anaran'Andriamanitra ohatra rehefa miteny ato misy tabeta taloha hoe Andriamanitra misy anarana be dehibe itsonan'Andriamanitra ao fa zay eto moa zany de natao hoe Andriamanitra nampiasain'ny boky Genesisy fa ndraindray dia amin'ny toko hafa dia Jehovah Andriamanitra nampiasainy eo amin'ny ataontsika hoe fanekena na fanaovandriamanitra tamin'ny Abrahama de fanekena tsotra tsy manahirana mihitsy fanekena zay miatraika amin'ny maizy aza fiovan'ny maizy azy any Abrahama tsy fanekena fananana loatra marina fa ny teny Andriamanitra eto manao hoe ataoko tonga firenena ianao ataoko tonga omeko anao za tany rehetra zao ny fanekena Andriamanitra tamin'ny Abrahama de fanekena fitahiana ka mahazo ilay maizy azy la identiteny voalohany indrindra lay maizy azy any Abrahama no novan'Andriamanitra ary zay ny dikan'ilay hoe famorana eo iantsika fa amin'ny andinin'ny fahasivy dia lay ny dikany hoe firany Abrahama de lay maizy azy any Abrahama le être iny no miova am'lay fanekena ny fanaovana raha mantsy amin'ny ataontsika hoe amin'ny everitsika ho fifanekena fanaovana amin'Andriamanitra dia ilay avoara ilay hoe maikanan-javatra zay no mahamaika ny olona amin'ny hoe vavaka indraindray ny tokony adolona de fa ny anarana hoe Andriamanitra ohatra ka mitentsika eto moa Andriamanitra nampiasain'ny boky Genesisy fa ny anarana hoe Yahvé na Jehova hotsika protestanta Yahvé ho ny katolika raha tena marina moa zany ho an'ireo ataontsika hoe exégète dia le teny hoe Yahvé ange no heverina hoe manakaikaiky kokoa tsy diso akory ny teny hoe Jehova mazava ho azy ao amin'ny baiboly protestanta fa ny Yahvé na ny Jehova de iray ihany be de be raha ohatra ka somary manao fampianarana fo isika lay tetragramme amin'ny teny hébreu misy tetragramme fa rehefa ohatra ka soratana amin'ny alfabeta latina amin'ny mahazatra antsika izy de tetragramme YHW de H na hoe Y de haintso de W de haintso reo zany lay tetragramme zay hita ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 13 andiny 7-folo lay manao hoe zao zay izy na izao zay izy dia io lay natao hoe Jehova na Yahvé hoy tsika teo saingy teo amin'ny tantarany ataontsika hoe ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia ny zanak'Israely tsy nanonona mihitsy an'io teny hoe Yahvé io ary mandraky ty ny Andriamanitra mamaky an'io tetragramme io fa rehefa mamaky baiboly izy na mamaky ny testamenta taloha ka tonga eo amin'ny tetragramme io leo am'le hoe YHWH de zao tononony io hoe tompo am'lay teny hoe Adonay tononony foana io hoe tompo satria tsy vakiny zany la Yahvé satria Andriamanitra ny teny manao hoe aza manonona foana ny anarany Jehovah-Andriamanitra ao de dinganiny io tetragramme io tsy vakiny io izay avy amin'ny teny verbe être hotsika teo kavany ny aviny zay midika hoe izao na je suis na iza koa aza je suis celui qui suis tsy maninona mihitsy azo atao koa zay dia zay milaza hoe verbe être hotsika teo raha matoa teny verbe être amintsika malagasy moa tsy de misy loatra io auxiliaire io dia rehefa nitononona zany mamaky lay matoa teny zany mamaky any anarana io zany ny hébreu manonona hoe mamaky baiboly zany de tonga amin'ny tetragramme hoe Yahvé io na Jehova io de dinganiny de tononony hoe tompo na tononony hoe Adonay iny tononony isaky mamaky zany de tononony hoe Adonay dia hoan'ny aty aoriana ireo exégète zany reo exégète zany exégète zany tsy am'izao andro antsika zao fa efa any amin'ny taona 100 sy 700 sy arivo efa tranainy be zany
Izay takatry Petrus Galatiny io sy efa tranainy be zany nanome an'zany fanazavana zany fa tsy hoe itsika zao akory. Dia nanazava manao hoe ny teny hoe rehefa teo zany lay teny hoe Yahvé dia lay voambolana ny teny lay voambolana am'teny hoe Adonai dia A de O de A. Dia nisy ny antsoina hoe translittération hoe no an'ireo zay ataontsika hoe zatra mikenikенina ny teny moa de mahalala tsara ny dikan'ny translittération ka lay translittération YHWH de lasa translittéré izy de lasa namena antsoina hoe IHVH. Io hoe I de io foana mandrakariva no nampiasaintsika lasa hoe IHVH io. Dia IHVH io rehefa aveo zany lasa zay nosoratana hoe Yahvé zany. Yahvé nazatra YHWH fa rehefa translittéré le izy de lasa IHVH dia lay zanatsoratra avy amin'ny Adonai no nitsofoka teo amin'ilay IHVH de nameny teny hoe Iova. Ny I moa zany lasa J de zay nantonga ny teny hoe Jehova. Zay efa hitantsika io moa zany efa hatrany amin'ny telopolo sy dimanjato tamin'ny version an'ny King James isan-karazany raiky amby folo sy eninjato dia niova tsikelikely lay anarana zay lasa hoe Yahvé lasa hoe Iova lasa hoe Jehova. Tsy manelingelina mpino mihitsy zany ho antsika protestanta tsy manelingelina antsika mihitsy ny manonona hoe Jehova. Fa raha mahisy raha miangona any fiangonana katolika ka miteny Yahvé izy tsy tokony hanelingelina ny sofinao mihitsy zany satria ataontsika hoe zavatra teny tsika tsy mifandray amin'ny zavatra amin'Andriamanitra fa mifandray amin'ny finoana. Tsy manelingelina antsika mihitsy zany, tsy fampitsarantsika mihitsy zany. Jehova mahazatra anao mitodika amin'Andriamanitra rainy Jesosy anao raha miteny hoe Jehova tsy sorana mihitsy. Mitodika amin'ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka anao raha miteny hoe Jehova tsy sorana mihitsy. Ny katolika raha miteny hoe Yahvé mitodika amin'ny Andriamanitra rainy Jesosy, mitodika amin'ilay Andriamanitra mpamonjy, mitodika ilay Andriamanitra rary tontolo tsy sorana mihitsy. Noho zany dia antsika manao hoe na ahoana lay na Jehova io na Yahvé io de samy matoa-teny kavano heviny izay midika hoe avy am'teny hoe être. Tsy haiko sendrasendra akory raha tena marina angely anarana hoe Yahvé tsy de tena anarana loatra fa milaza ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Milaza ny maha-Andriamanitra tsy voafetra azy ataontsika hoe milaza ny immensité, milaza ny fahalebiazan'Andriamanitra, milaza ny tsy tapesipesena an'Andriamanitra. Zay le verbe être. Ary io Andriamanitra io zay resahan'i Paoly rehefa mitory teny Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo haitsika tsara mihitsy. Asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo zay nitorian'ny Paoly teny tamin'ireo filôzofa, reo filôzofa épicurianiste na ny épicurien zany sy ny filôzofy stoïciana. Nitorian'ny Paoly ny teny tamin'ireo olona manam-pahaizana tamin'izany fotoana zany. Reo olona reo ny anantena hiady hevitra asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo ny anantena ny hiady hevitra momba an'Andriamanitra. Fa Paoly kosa tsy niady hevitra mihitsy, tsy ady hevitra filôzofika mihitsy nataony Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo. Ary zay ny tokony ho izy rehefa miresaka amina olona manam-pahaizana ianao hitanao amin'ny asan'ny apôstôly toko fito ambin'ny folo de izao Paoly tsy niady hevitra filôzofika mihitsy fa toriteny nataony Paoly. Mazava be mihitsy io, toriteny nataony Paoly ary toriteny niainga tamin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary dia ny olona mono me am Paoly fa ny zava-dehibe tamin'ny Paoly tsy ny hoe naomby na tsy naomby zay raha teo ny antsoiny hoe filôzofia tsy ohatran'ny hoe ady hevitra misy resina misy mandresy ohatry ny ataontsika fa fanehoan-kevitra de nasehon'ny Paoly mihitsy tamin'ny alalan'ny toriteny ny heviny mamaky an'io tsika ary mifanandrify indrindra am'ty mofinaina ity nitory ny fahalebiazan'Andriamanitra nefa nanaiky nanao fanekena tamin'ny olona. Andriamanitra lehibe tsy tapesipesena manaiky anao fanekena amina olona mampalahelo kely tahaka any Abrahama, olona mampalahelo kely tahaka atsika rehefa horaisana mpandray na rehefa hanao diakônina na rehefa hanao lola dia Andriamanitra lehibe ny filazan'ny Calvin azy immense, souverain, intemporel zany Andriamanitra lehibe tsy voaovan'ny fotoana tsy tapesipesena tsy manapetra zany no manao fanekena aminao io amin'ny altara amin'ny faneken'ny mariazy amin'ny faneken'ny batisa manaiky anao fa hidina
ety ambony tany anao fanekena aminao zay tsisy tahaka zany ho Paoly amin'ireo epikoriana moa lazainy eo amin'ireo epikoriana sy reo stoisiana mifanena tamin'ny Paoly amin'ny asan'ny apôstôly tokafito ambin'ny folo amin'ireo zany Andriamanitra zany de zao Andriamanitra topoiny olona Andriamanitra hoe ny olona ny manompo azy Andriamanitra mipetraka ao anaty zavatra nataony olona fa amin'ny Paoly de zao tsy zany ozy Andriamanitra ozy de zao Andriamanitra tsy marina fa mipetraka marina fa misy tempoly ataony olona misy zavatra ataony olona fa zao tsy miandry zavatra amin'ny olona Andriamanitra tsy miandry hoe miandry fiezahantsika tsy feno Andriamanitra raha io tsika amin'ny epikuriana amin'ny stoisiana amin'ny filozofia grika isan-karazany de zao lay Andriamanitra de zao miankina amin'ny olona miandry zay atolotro ny olona miandry zay omen'ny olona miandry zay ataontsika hoe omen'ny olona misy moa karazana filozofia zay tenen'ny Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly tokafito ambin'ny folo io toerin'ny Paoly mihitsy ny fomba fisainana filozofika ny stoisiana sy ny epikuriana lay antsoiny hoe apatheia na zao anteny frantsay hoe apathie atarixy azy na zao anteny frantsay hoe atarixy lay toetra hoe miankina amin'ny olombelona miankina amiko nge ny fanomporan'Andriamanitra miankina amin'ny fihetsem-poko miankina amin'ny fiezahako io Paoly manao hoe tsy zany nge fahasoavana Andriamanitra hotsika manao hoe mampifandray zany amin'ny asan'ny apôstôly amin'ity Genesis tokafito ambin'ny folo ity hoe Andriamanitra zay nitompony Abrahama de Andriamanitra tsy miankina aminao ny fahamasinany tsy hoe tsisy izy rehefa tsisy ianao tsy hoe miandry zavatra avy aminao Andriamanitra fa tianao fotsiny zao Andriamanitra manaiky anao fanekena ary zay mahafahasoavana ny fahasoavana hotsika manao hoe io fifandraisana amin'Andriamanitra io fifandraisana amin'Andriamanitra io dia manova lay maha isika tsika ny mamaky atsika mantsy rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra ny olombelona de lay anan-javatra foana lay avoara Andriamanitra tsy verbe avoara voalohany indrindra tsia fa Andriamanitra verbe être raha zay no azahoanao azy Andriamanitra ny mamaky an'Andriamanitra zao ny anova ny maha isika atsika ny fiovam-po ny fiovantsaina fa hotsika manao hoe satria moa tsika ankehitriny mahazo ny mondialisation azo ny nataontsika hoe ny azakazaka amin'ny gain de na ny fivavahana raha iverintsika fa verbe avoir hoe mivavaka mba azo zavatra amin'Andriamanitra Andriamanitra amintsika de zao verbe avoir manana zavatra be deaibe ao an-danitra ao de zao ny anome volafotsy ny anome volamena ny anome harena zay no everintsika ho Andriamanitra zay zany ny zavatra kely indrindra amin'Andriamanitra fa ny mahamaky an'Andriamanitra de nyteniny tamin'ny Abrahama manao hoe zao no izy zao no amiko sy no aminao de zao ho tonga rain'ny firenena ianao lay fiovan'le être fiovan'le mahazahany voalohany amin'ny antsoiny faneken'Andriamanitra tsisy heviny mihitsy na anananao ary zao rehetra zao Jesoa kanefa tsy miova ianao de very ny fananao fa ndraindray am'izao andro natsika zao de zao takonan'ny olona ary azony rentirentiny olona ka faritan'ny olona am'lay avoarana lay fananana foana no antsoina hoe tafa rehefa miteny moa ny olona ankehitriny mialatsiny am'lay voambolana hoe tafa be rahanina avoara foana ny andrefesana azy alandray na fahaizany io na diplômy io na inona de avoara foana ny eritreretin'ny olona ary zay fandriky satana tena fandriky satana mihitsy de tsika mivakaparana ataon'ny satana manao hoe miankohofo eto ianao de omeko anao zay le avoara ary be deaibe ny olona zay mieritreritra ny hoe ny anan-javatra rehefa mivavaka zay mifandriky satana tsy izy manao hoe hitanao zao rehetra ao zao nomena zay le avoara de zao omeko anao zay le avoara zay hoe manana fa tsy zay Andriamanitra tsy hoe tsy manana akory tsy hoe mahantra miaraka amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra ny tanjona de lay fiovany lay olombelona ho tonga anana fifandraisana amin'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary zay mahatonga ny mazava-dehibe lay matoa-teny hoe iada amin'ny teny hebreo milaza firaisana amin'Andriamanitra milaza fiombonana azany tena marina le avako malala lay Andriamanitra nanao fanekena taminao dia Andriamanitra te hifandray aminao
monina ao anatinao ka manova ilay etre lay mahaenao anao ka mamenao fisina vaovao, identité vaovao. Zany hoe tenenin'ny Paoly ange raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Zay ny voalohany mamaika an'Andriamanitra. Zay ny dikany teny hoe Yahvé. Zay ny dikany teny hoe Jehova. Zay ny dikany teny hoe Jesoa. De zao te hamonjy anao, te olona ao aminao, te hanovanao. Raha ohatra ka niantso an'i Mosesy Andriamanitra, tatsika tsara niantson'Andriamanitra tamin'i Mosesy, de izy miteny hoe esory aloha ny kapanao fa tany maso no hitsahanao. Zay lay fiovan'lay être, zay le fiovan'lay olona, zay le fiovan'lay za miova. Tsisy heviny mihitsy ny fivavahana raha ohatra ka tsy miova. Ny antony nahatongavany Jesosy ty ambonin'ny tany aloha de zao hanova lay za, hanova lay enao, hanova lay isika. Ary izay nge mahatonga ny hoe maninona ary no tsy miova ndraindray ny ohatra miteza aminy fa maninona kay no betsaka ny mpivavaka nefa tsy miova ny fiarahamonina. Tsy miova ny fiarahamonina satria ny iverin'ny olona ho fivavahana de zao voalohany indrindra lay avoara. Tsy hoe zany akory tsy milaza hoe averitsika Andriamanitra, tsy hoe tsy manome Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy, mena Andriamanitra anao zany. Rehefa tian'Andriamanitra omenanao io omenanao. Abrahama nanan-karena be, Jakoba nanan-karena be, Mosesy nanana zay na izy azy, Davida nanana zay na izy azy, be de be reo nanana an'izany. Fa izao ny tian'Andriamanitra voalohany indrindra omenao azy de ny fonao aloha. Ny fonao amin'ny teny Hebreo leb, ny fonao ny tian'Andriamanitra onenana ovana mba hiova ny fijerinao amin'ny fiainana, mba hiova ny fijerinao ny manodidina anao, mba hiova ny fijerinao ny mpiara-belona aminao. Hotsika manao hoe Andriamanitra de nanao zany tamin'ny Abrahama eto. Ary zay ny dikan'io famorana io. Kanjo moa ny zanak'Israely amin'ny tohiny tantara raha somary mandika manao mihoatra kely mofinainy tsika ny tokony mandiny mofinainy. Mifraozy izy ho firao ange zanakao ny taranakao hoy ny tompo tamin'ny Abrahama mba hiavahany amin'ny firenen-kafa. Foray izy aloha mba hiavahany amin'ny firenen-kafa, zany hoe mba tsy hitovy amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao. Ary zay ny dikan'ilay tsy lay famorana akory ny zava-dehibe. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe tsisy heviny ange io famorana io. So heverinareo io no manavaka anareo am'zao lay famorana de symbole, famantarana fotsiny ihany. Fa lay zavatra lazain'lay famorana ny tena zava-dehibe ho Paoly. No zany de zao tsy mahasoana ny famorana zany tsy famorana rehefa tsy miova ny fonao, rehefa tsy mibebaka ianao, rehefa tsy miova ny fomba fisainanao de zao tsisy heviny ange io famorana io. Lasa fomba fotsiny io. Andriamanitra tsy Andriamanitra tompona amin'ny fomba, fa raha ohatra Andriamanitra ka niteny tamin'ny taranak'i Abrahama hoe aoka ho firainareo de tiany ho tsaroany ny taranak'i Abrahama de zao manao hoe vaovao ianareo, tsy mitovy amin'ny zanako zao tontolo zao ianareo. Hafa mihitsy ny fijerinareo na antsoina hoe fiainana, hafa ny fijerinareo na antsoina hoe réussite, hoe olona manahoana na antsoina hoe mahomby. Sendra nandalo tery amina toerana anankiray misy moské eto Antananarivo moské lehibe eto Antananarivo, de misy banderole lehibe eo amin'ilay moské de zao ny soratra eo: ny fivavahana silamo de manana ny vahaolana rehetra. Ngeza be ngambany io 7 metatra na 3 na 20 metatra ngambany ny alavan'ny banderole io. De misoratra lehibe: ny fivavahana silamo dia manana vahaolana amin'ny olana rehetra misy eto ambonin'ny tany, am'izay olana mitranga rehetra eto ambonin'ny tany, na ara-politika io na ara-tsosialy io, manana vahaolana rehetra. Tsy fantatro ny fivavahana kristianina, tsy fantatro hoe mipino ve ahoana manoloana an'izany, zany fomba fijery ny fiainana zany manahoana. Hotsika manao hoe samy teny an'izany izy ary ataony mivandravandra mihitsy, ataony mivandravandra mihitsy ny zay de na inona olana eo aminao, na ara-politika io na ara-tsosialy na inona de anananay vahaolana. Avako malala manahoana ny fijerintsika ny fiainana, manahoana ny lojikatsika itsika kristianina dia olom-baovao. Ary ny tian'Andriamanitra ovana voalohany indrindra aloha amin'ny antsoina hoe de ny fijerintsika ny atao hoe velona, fijerintsika ny atao hoe fiainana.
Fijeritsika ny isan'androtsika, inona ny antom-pisitsika, inona ny dikany fahavelomantsika, inona ny zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra, ahoana ny toe-tsaina tokony ho ananantsika rehefa mivelona miaina isika. Tsy tokony hitovy amin'izao tontolo izao isika. Zay ny dika le famirana amin'ny taranaki Abrahama. Tokony miavaka isika, tokony tsy mitovy amin'izay fiainana, tsy hoe fiainana fotsiny, tsy resaka morale fotsiny le izy, hoe tsy mitovy ny etika mazava ho azy. Ny etika tsy mitovy, ny morale tsy mitovy, ny fomba fiainana tsy mitovy, fa tsy resaka hoe samihafa ny akanjo, samihafa ny fomba fisakafoanana, samihafa ny régime tsy zay loatra régime alimentaire, tsy zay loatra, fa lay tena hoe lay tena fiaina, lay tena toe-tsaina mihitsy. Fa izao indray ny mampalahelo hitantsika amin'izao andro antsika izao, indraindray ny fiainany ny sain'ny olona ny fijeriny ny fiainana tsy mitovy amin'ny fijerin'izao tontolo izao ihany. Amin'izay ezaka zahany tsy mino ihany, miezaka zahany mino. Any amin'izay ezaka fikiriny tsy mino ihany, no fikiriny mino. Satria tsy niatraika tao aminy lay fiovana tian'Andriamanitra andrasana. Afaka malala aza tonoana nanao fanekena taminao Andriamanitra. Io fanekena Abrahama io, fanekena tao amin'i Jesosy ihany io. Fanekena tao amin'i Jesosy ihany io. Ny fanekena nataonao tao amin'i Jesosy dia mandrakotra ny fanekena rehetra amin'ny testamenta taloha. Noho izany dia izao, io Andriamanitra ao amin'i Jesosy nanao zao fanekena zao taminao koa, manao hoe ho tahiko ianao. Ho tahiko ianao ary raha ny amiko dia indro manao fanekena tonga ho rain'ny firenena maro anao zao hoe io Andriamanitra fa nanao fanekena taminao tamin'ny alalan'i Jesosy. Nanao alafisaretseana hoe zavatra ngeza be, manao fanekena amina zavatra madinika kely dia Andriamanitra zany. Ary rehefa Andriamanitra nanao fanekena taminao dia Andriamanitra ihany manao zay hahatanterahanao an'io fanekena. Fa inona no andrasan'Andriamanitra aminao? Finoana. Finoana no andrasan'Andriamanitra aminao. Finoana hoe fahatokiana sy fitokisana an'Andriamanitra. Le afako tantaran'i Abrahama ary nomena antsika eto. Dia mampiorona anao indray Andriamanitra. Andriamanitra tsy manadino ny fanekena ny fanaovany taminao. Tsy manadino ny fanaovany fanekena tamintsika. Izy ihany no ahatanteraka ireny fanekena ny fanaovany tamintsika ireny. Fa zao atolory an'Andriamanitra ny fonao. Avelao onona ao am-ponao Andriamanitra. Avelao hiasa lay fanahy masina zay efa ny fanekeny fa omenanao. Mety zao hovany fanahyn'Andriamanitra io. Ny fijerinao ny atao hoe fiainana, ny fijerinao ny manodidina anao, dia izay no mitondra fiadanana. Mety havaozin'Andriamanitra mihitsy amin'ny fanekena ataony aminao io. Mety diovon'Andriamanitra, zay ny tikany teny hoe metanao hoe fiovana toe-tsaina, tsy hoe fiovam-po fotsiny fa fiovana toe-tsaina. Ary ny mahamaika an'Andriamanitra dia izay. Raha ohatra ka niova fo ilay zanak'Adala, atsika eo amin'ny boky ny Lioka, dia hoy ilay ray niteny taminy hoe sory aminy akanjo rehetra, soloy ny akanjony eny aminy, reny akanjo rovitra ireny, asio peratra ny tanany, diovy izy dia andao anao fety. Zay lay hoe fiovan'ilay etra. Misy mitory an'iny ndraindray tatsika eny an-dalana eny, dia izao lay hasaribidin'ilay akanjo no hitany, lay peratra volamena no hitany, zany hoe lay mbola avoara ihany ny hitany ao anatin'ilay bokyny mitantara ilay zanak'Adala. Ary zay koa no mbola hitan'ilay zokin'ilay zanak'Adala hoe fa nahoana no omenao azy daholo ny fananana rehetra, satria ilay zanak'Adala dia nieritreritra fa ny fiovam-po dia zao lay avoara foana, le hoe nahandra dia tonga manan-karena, le sahirana tonga afa, le manana olona tonga lasa tsy manana olona intsony. Tsy zay aloha ny voalohany indrindra ny tantaran'ny zanak'Adala, fa lay fiovan'ilay etra, fiovan'ilay maha izy azy, fiovan'ilay hoe io eny izy efa maty fa lasa velona indray, zay lay etra. Io eny izy lay efa tany amin'ny kisoa, efa naloto fa lasa tonga olom-baovao. Ny zavatra rehetra vokatra fotsiny, conséquence avy eo ny arena, ny fitahiana, ny vola, zany avy eo tsy izy, zany avy eo izy omen'Andriamanitra fotsiny. Fa zao le afaka malala, rehefa mivavaka ianao manolo tena ho an'Andriamanitra dia zao ny dikany: Tompo, ovay ny foko,
tompo hovay ny foko mba hitoeranao mba hananako fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, hananako fomba fijery vaovao le antsoina hoe fiainana. Ary rehefa men'Andriamanitra anao fijery vaovao io de misokatra amin'ny masom-panahinao de hitanao harena daholo ny zavatra rehetra manodidina anao. Ho hitanao hoe andraiza ny hatsaran'ny haren'Andriamanitra, mahita ny harena zavatra omen'Andriamanitra anao, harena ny namana, harena ny fihavanana, harena ny mahamalagasy, harena ny fiangonana, misokatra ny maso. Fa rehefa ohatra ka tsy miova le etra fa solomaso hafa mihitsy, amin'ny solomaso avoarana ijerentsika ny fivavahana de zao lasa hitantsika ny fahantrana isan-karazana. Lasa zavatra mihidy no hitatsika, maloka no hitatsika, ka lasa mahita fahantrana sy tsy fahampiana sy tsy mety amin'ny zavatra rehetra zay. Na de efa eo ambany masontsika ny ataontsika hoe harena maro omen'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'ny tompo, rehefa dioviny tompo ny fontsika, dioviny tompo ny masom-panahintsika, de hitatsika misokatra amin'ny masontsika. Na de zavatra tsotra indrindra ary de hitanao ny fahatsarana andray zany harena omen'Andriamanitra. Mety ho areti-tsaina, harem-panahy, hitanao misokatra ny masom-panahinao. Re afaka malala ny zava-dehibe zany de zao, ny famelanao an' Jesoa, lay fanekem-pihavanana vaovao hitoetra ao am-ponao, ary dia hanokatra ny masom-panahinao zany, ary hanananao fifaliana. Fa lay Andriamanitra izay manao fanekena taminao io de Andriamanitra vonona hanavao, hitahiry, hampahery, hiazona anao. Tsy mahazona azy ianao fa izy no hiazona anao. De meteza ary hampandroso azy eo am-ponao amin'ny alalan'i Jesoa, meteza hampanjaka azy eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'i Jesoa. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny tantarany fanekena zay ny fanaovanao tamin'ny Abrahama, zay manjary fanekena koa ny fanaovanao taminay tamin'ny alalan'i Jesoa zanakao. Enao lay Andriamanitra manaiky onona tato am-ponay. Nanao fanekena taminay mpanota, nanao fanekena taminay tsy tanteraka, nanao fanekena taminay malemy, tsy mahavita ny sitraponao akory ary. Saingy nanaiky monina tato am-ponay ianao, hanovanay. Hanova ny fovatonay anjary fonofo, hanova ny fahamaizina tsainanay anjary mazava, hanova ny fahakalana ty anatinay anjary fitiavana, hanova ny fahantrana ty anatinay anjary harena. Tompo, misaotra anao zahay fa fanekem-pihavanana vaovao no natolotrao anay tamin'ny alalan'i Jesoa, ary dia manome toky anay ianao fa ny fanahinao masina dia hitoetra ty am-ponay. Ataovy tsapanay tompo, fa manomboka amin'ny fiovam-ponay, manomboka amin'ny finoanay, ny mahamaika atao dia ny hametrahanay ny fitokisanay eo am-pelantananao. Mahamaika anao dia ny hametrahanay ny ahiahinay, ny tebitebinay, ny fiainanay eo ambany fahasoavanao, ny sisa rehetra ka adomenao anay fotsiny. De mivavaka izay tompo ary, azony fa tsy mahazona anao. Diovy, avelao eloka, ary ataovy mitoetra mandrakariva amin'ilay fanekena ao amin'i Jesoa. Zavelanao hitavozavoza, ataovy mahazo antoka fa ampy ho anay ny fahasoavanao. Sokafo ny masom-panahinay, ahita ny fahatsaranao, ahita ny fahatsaran'ny zavaboarinao. Sokafo ny masom-panahinay, ahita ny lalana tsara tianao hitondrana anay. Sokafo ny masom-panahinay, hananay fahazavan-tsaina ny amin'ny fahatsaran'ny sitraponao. Da io ny tontolo andronay anio Jesoa, ho tontolo andro ny fifaliana, ho tontolo andro ny fiadanana, noho ny fananana ny fanahinao masina aty am-ponay. Amen.